Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Eny ary tompoko faly manolotra miarahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra ny tenako amin'ity androany ity. Miarahaba anareo aho satria noho ny famindrapon'Andriamanitra dia izao samy mbola velonaina izao isika. Ary misy matoky ihany koa aho fa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia hiasa anao zavatra lehibe eo amintsika tsiraray avy ny tompo androany. Hiasa amonjy, anasitrana ary anafaka izy amin'ny alala zao afatra entiko izao. Tena vonina ho amin'izany mantsy ho Andriamanitra io satria izay ny efa teniny ato anatyity baiboly ity. Ny afatra na ny fampianarana entiko ho anareo androany moa dia toyny tamin'ny heriny ihany. Dia ny afatra sy fampianarana mikasika ny amin'ny fo, zany hoe afatra sy fampianarana mikasika ny amin'ny famonjena sy ny fanasitranana ary ny fanafahana ny fo marary sy ny fo voafatotry ny devoly. Hitondra zany fampianarana zany aho satria hitako ary tsapako fa maro amin'ny olona no efa azo ny devoly antanana ny fony ka mijaly izy. Eny, na defa tonga kristianina zale olona, zany hoe efa nino a Jesosy, efa nandray a Jesosy, efa anisan'ireo olona tena hoe manompo an'Andriamanitra tokoa, dinona nitako, inona tsapako, ary taoko fa manamarina izany ianao dia mbola voafatotra sy voakedra ihany ny fon'ny olona pino sasany. Tena mampalahelo ange ny mahazo ny olona riavana malaly ka ny fantaniana petraka dia zao, ahoana no amatarana fa efa nahazo toerana teo amin'ny fon'ny olona tokoa ny fanaratsy mpamatotra ny fo. Ary inona no akon'izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Zao ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matio ao 7:1-10. Hoy izy, ny vo no amatarana ny hazo. Zany hoe ny zava-misy, ny zavatra miseho eo amin'le olona amin'ny fiainana andavanandro no amatarana fa efa azo ny devoly antanana ny fony. Ary tena hoe anjaka ny devoly ny fony. Ary ny akon'izany eo aminy tianao fantatra ve tsy misy zavatra tsara, tsy misy zavatra mahafinaritra fa zavatra ratsy daholo no entiny devoly eo amin'le olona rehefa azo ny devoly antanana ny fon'ilay olona. Ohatra, rehefa azo ny devoly antanana ny fon'ny olona dia ataony marary fo lay olona. Amin'ny karaza moa ny aretina za entiny devoly eo amin'le olona voafatotra eo amin'ny fo. Ny sasany matsapa fa tsy normal ny fidoboky ny fony ary azony dokotera amarinina mihitsy izany zavatra zany. Ny sasany tahorina fitiliana dia hitany dokotera fa feno rano ny fony. Ny sasany ray matsapa fa tsy miasa tsara araka ny tokony ho izy ny fony. Ao ndray ireo olona vokatry ny aretina mahazo ny fony dia ambony be ny tosi-drano na hoe ambany be ny tosi-drano. Tsy resany itsony ireo karazana aretina hafa mahazo ny fo sy ny lalandra fa tena amin'ny karazany tompoko ny aretina mahazo ny fon'ny olona rehefa nahazo toerana teo amin'ny fon'ny olona ny fanaratsy. Dia izao averiko indray amin'ny akapobeny rehefa azo ny devoly antanana ny fon'ny olona dia aretina amin'ny karazany ho iaho no mahazo ny maro. Tsy mifidy io fa na olona efa manana an Jesosy, na olona mbola lavitra an'Andriamanitra, na olona manana pahaizana
na olona manambola na dia dokotera mihitsy aza izy dokotera mahay mitsabo ny fo rehefa azony devoly an-tanana ny fony dia ataony devoly mamay ary ataony mijaly saika isanandro mandritry ny androm-piainana amin'ny maha-olombelona ny olombelona moa dia fomba ny mitsabo tena fomba ny manatona dokotera na manatona hôpitaly tsy misy madiso an'izany tsy misy maratsy an'izany ary misy aza ny olona sasany manapa-kevitra fa manatona andreny mpanahody gasy reny mba hitsabona ny fony fa zao anefa no ambaran'ny baiboly ny fo tompoko ny fo hoy ny baiboly dia tsy azo sitranina zany hoe fomba ny mitsabo fomba ny mampiasa fanafody hitsabona ny fo fa tsy masitrina ny fo akory ny hoe mampitony ny fanantenana mampitony ny herilieretina zany no mety iseho fa tena hoe asitrina fo tsy misy an'izany ny baiboly ny tena zany ho iaho Jeremia 7:7 no milaza izany ary eto dia manamafy fa raha tena devoly tokoa no fotry le heretina dia azo antoka fa dia tsy ho sitrina mihitsy na inona atao raha tsy lay fototra mihitsy no mialo am'le olona ka ny zava-misy takzany zavatra miseho takzany andavanandro no mataranao fa efa nastoeranao fonao ny fanaratsy ny vo ho Jesosy no amatarana ny azo ohatra faharoa indray rehefa azo devoly an-tanana ny fony olona dia ataony ratsy fo ataony ratsy toetra ihany koa lay olona tsy hoe fananin'le olona akory ny ampiseho zany atao hoe fo ratsy na ampiseho zany atao hoe faratsy toetra fa lay devoly nazo toerana teo amin'ny fony mihitsy no mikomandy azy mba ho ratsy fo mba ho ratsy toetra vitany devoly zay efa nazo toerana teo amin'ilay olona nazo toerana teo amin'ny fon'ny olona no mibaiko sy mikomandy an'le olona mba ankahala ohatra ankahala an'ireo olona zay nanisy ratsy azy na ankahala an'ireo olona zay manana fietsika na manana fiteny tsy fanaraka amin'ny sainy amanieritrerina ary misy azy am'ireny olona zay fa azony devoly an-tanana eo amin'ny fony reny no mahavitany tsy fanao mihitsy tena hoe mahavitany tsy fanao mihitsy dia zao ny teniko tsy efa nandre olona ve anao olona navitany tsy fanao navitany tsy tokony atao hoe dia inona ny teny ahoana fomba fitenin'ny olona azy nety mifony izy tamin'iny rano marina riavana tsy ny fony akory no nitondra azo amin'ny zavatra tsy tokony atao fa lay devoly nazo toerana tao amin'ny fony mihitsy no mikomandy azy mba anao zavatra tsy tokony atao fanampin'izany anisan'ny fomba iray ihany koa amatarana fa efa azony devoly an-tanana ny fon'ny olona dia arak'ilay fanambarako teo ny fisina fankahalana ao anaty na fisina lolopo ao anaty efa nambarako matetika moa zavatra tahaka izany fa ho azavaiko misimisy izy amin'izao fotoana izao ho an'ireo olona mbola lavitra an'Andriamanitra ohatra dia toa normalina be ny fiaina tahaka izany hoy ny olona halako izy ary tsy afaka atao poky mihitsy ny zavatra ratsy nataony tamiko tena tsy tiako maizina tena tsy tiako mainty mihitsy izy sisy tahaka izany fomba fiteniny ary lay fomba fiteniny zay manambara hoe tahaka izany mihitsy no ao anatin'ny fony ary misy aza no zany famatorana mahazo amin'ny fony zany dia mavita mamaly faty mihitsy izy mamaly faty andreo olona zay nanisy ratsy azy izy dia hoy aho hoe toa normalina be ihany ny fiainana
tahaka zany ho an'ny olona sasany satria efa voafaritry ny devoly ny fony de le devoly no mibaiko azy no mikomandy azy mba ndeha arak'izay tia ny devoly hitondrana azy fa raha ohatra kosa ka hoe efa mpino kristianina ihany ianao efa nandray an Jesosy efa manana Jesosy efa isandre olona tena mba hoe manompan'Andriamanitra de hoy iaho hoe tsy normal ny fiaina tahak'izany tsy mifanaraka fampianaran Kristy ny fiaina tahak'izany zany hoe ny olona tena kristianina araka ny voalazan'ny Baiboly de olona natao ho mpamela heloka tsy mpankahala tsy ratsy fo zany ny olona tena kristianina ary amin'ny mampino kristianina de tokony ho zava-dehibe aminy ny miaina araky ny fampianaran Kristy arak'izay voalazan'ny Baiboly koa raha mifanohitra am'izany kosa ny fiainan'le olona ataoko hoe ny fiainanao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao na hoe ny toe-ponao ambony zany ianao mpino kristianina efa manana Jesosy kanefa tsy vitanao mihitsy ny mamela heloka fa matanjaka sy mahery be ao anatin'ny fonao ny fankalana sy ny lolompo de azo antoka zany ry havana fa efa nazy toerana eo amin'ny fonao ny fanaratsy ary mbola manjaka eo amin'ny fonao sy malaka ankehitriny na de efa mpino kristianina aza ianao ahoana ho Jesosy ahoana ho ny fampianarana mikasiany amin'ny fiainana tokony fiainantsika kristianina andoka evakitsika Matthieu 5:5 manomboka hatreo eno tsara kely voasoratra efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalany favalinao fa izao kosa milaza aminareo hoe Jesosy no miteny tiavany favalinao ary mivavah ho an'izay manenjika anao mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ianareo fa izy mampiposaka masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina mazava ny fampianarana Jesosy tiavany favalinareo ary akoatra ny teny io ara dia ho Jesosy hoe ranony izy ome hoanina raha mangeta ety izy de ome rano sotroina fa tsy hoe ankalainao izy na hoe ratsy fo aminy ianao na hoe amalifaty azy ianao tsy mety zany ho Jesosy tena tsy fiainana kristianina tsy fiainany olona manompo an'Andriamanitra zany zavatra zany ary ambony zany de zao ny ihany koa ny teny Jesosy ato amin'ny Marka 1:20 de ny andininy fa 5:20 zao voalazana ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo lahelo de mamelany elony mba ho avelany rainareo zay ny an-danitra ihany koa ny elokareo raha mitsangana mivavaka ianao eo am-pivavana zany ianao ohatra hoe mitsangana mivavaka na hoe mipetraka mivavaka na mandoalika mivavaka eo no matsapa fa misy olona nananao alahelo any noho izy na nisy ratsy anao noho izy tona fanafitoanao anao de ahoana ho fampianaran Jesosy zay le fampianaran Kristy zay le soratra masina avy aloha aloha ny elony avy aloha fatisony tsy miandry azy aiky mifahotany ianao tsy miandry azy akoko anatrianao ianao fa izy any lavitra any ianao mpivavahana de avy aloha ny elony fa raha ohatra averiko indray hoe tsy vitanao mitahaka zany manambary zany ry havana fa mbola eo amin'ny fonao le fanaratsy karazan'ilay mpamatotra amin'ny fo ary de hainy mibaiko ny sainao sy ny fonao mba tonga anao ho ratsy fo ho ratsy toetra mba hanohatra ny fampianarany Kristy ny tany zao ny devoly moa de hoe sady ampijaliana anao no tsy avelany niditra any an-danitra ratry zay ohatra fatelo ihany koa ity entina mantarana fehefahazony devoly an-tanana ny fon'ny olona anankiray zava-misy efa hitako ity morakivy zany ny olona azo ny devoly an-tanana ny fony morakivy makivy azy avokoa zava-misy rehetra manodidina azy mora mamofo ihany koa izy ary misy azy ohatrany hoe teo faty zany izy teo faty foana izy indrindra moa ka hoe nandalo olana ny sesisesy izy na hoe nandalo olana
tsy voavany mihitsy le olana teo fiainana riavana tena fanao devoly mihitsy nge rehefa nahazo toerana eo foa ny mitondra ny olona ho am'izany mafinaritra azy tena tiany be mihitsy ny mahita olon'Andriamanitra kristianina vahoakan'Andriamanitra morakivy tak zany mamofo tak zany teo foaty fomba fiasany devoly matsany entina anoerany an'Andriamanitra entiny ilazany amin'Andriamanitra hoe takzao ny mahasony olona rehefa azony atanana ny fony de malahelo Andriamanitra ny am'izany ary androany izy de tena afaka anao tiamonjy anao zay ny marina zay ny dika zao afatra eny sofinao zao ohatra efa nisy ty tantarako ity mikasika ny amin'ny Saoly mpanjakan'Israely izy ity rehefa nolavin'Andriamanitra tsy ho mpanjakan'Israely intsony Saoly de niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra zany hoe rehefa tsao amin'Andriamanitra tso zany ny olona de isoron'Andriamanitra ho aminy ny fanahany ka rehefa niala ny fanan'Andriamanitra de nisosoka ny fanay ratsy Samuel voalohany 2:12 andeh 7:12 mo no milaza zany mandonga efa kitsikiny zay teny zay Samuel voalohany 2:12 de ny 7:12 toy zao voasoratra fa ny fanahy Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanay ratsy avy tany amin'ny Jehova napatahotra azy efa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra de nisola ny fanan'Andriamanitra iny dia ny fanay ratsy de zany fanay ratsy tafiditra tamin'izany no nitondra ny Saoly ho amin'ny fakivila sy ny fahamozam-po zay fanay ratsy nazo toerana teo fony zay zany no nitondra fakivila sy fahamozam-po teo amin'ny Saoly ary natonga azy tamin'ny farany na vita namony tena mihitsy Samuel voalohany 2:13 andiny 5 sy 5 no manambary izany tsy misy olona sasamony tena zany riavana fa niriny olona de no velonaina olava velona oela velona eto ambody tany ity tsy marary tsy marofo fa rehefa nahazo antanana ny fony ny olona kosa devoly de ainy baika le olona ho am'izany zavatra zany toy zany ihany koa no nahazo ny Jodasy ilay iray tamin'ireo apôstôliny Jesosy Kristy ray tamin'ireo mpianatry Jesosy voalohany na vita na matika an' Jesosy ity lehilahy atao hoe Jodasy apôstôliny Jesosy Kristy ity na vita na matika an' Jesosy izy satria tafiditra tao aminy ny fanay ratsy faharoa tonga teo aminy ihany koa ny fakivina sy ny famozam-po ary ny finiavana ny amony tena satria nahazo toerana teo aminy ny fanay ratsy tsy tokony anao zany mihitsy mantsy Jodasy amin'ny apôstôly azy hoe Andriamanitra nifidy azo apôstôly Andriamanitra no nanendry azo apôstôly ary tsy vitan'izany fa isan'ireo olona nahazo fampiofanana nahazo fiofanana tsara avy amin'ny tombo Jesosy izy tahaka ireo namany ihany koa fa no lay fanay ratsy tafiditra sy nahazo toerana teo aminy no tsy tandremany de zay no fiafaran'ny fiainana tena hain'ny fanay ratsy riavana ny manotikodina sain'ny olona sy ny eritreritry ny olona amin'ny alalan'ny fon'ny olona mba tonga ny olona tsy toka saina fa andray fanapa-kevitra hoe mety zao fanapa-kevitra raisiko zao mety zao fanapa-kevitra raisiko zao rehefa nahazo toerana teo fony Jodasy mantsy ny fanay ratsy de akoatra le nambarako teo hoe navita namaty a Jesosy akoatran'izany de lasa kivy sy namofo izy de zay natonga azy tapa-kevitra ny amony teny andonka efa kitsika daholo ny teny manambary zany ato amin'ny Lioka aloha 2:20 de zao ny voasoratra Lioka 2:20 de ny andiny 7 fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy de eo amin'ny andiny 4 de nakao amin'ny loham-pisorona sy lehibe ny mpiambana izy ka ndrisaka taminy am'izay amadina an' Jesosy am'ireo de vakitsika ihany koa ny asin'ny apôstôly atoko voalohany entina manambara hoe zay zany fiafaran'ny Jodasy namony teny izy
andiny fainambe folo ry rahalahy tsy maintsy no tanterana le teny soratra masina nampilazainy fanay masina raha teo any Davida ny amin'ny Jodasy zay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an Jesosy fa izy dia isatsika ihany ka nahazo anjara tam'izao fanompony izao koa izany lehilahy zany dia nahazo saky tamin'ny tambony fahotany ary potraka ny ankoka izy de vaky ny kibony ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Namony tena Jodasy namony tena tamin'ny alalan'ny tady mody de ny fiafarany de voasoratra io potraka izy ny ankoka izy de vaky ny kibony ka nivaroraka avokoa ny tsinainy rehetra. Riavanao ny vo no amatarana ny azo ny zava-misy ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao andavanandro no amatarana fa efa nazo toerana eo amin'ny fonao ny fanaratsy na ihany koa hoe mbola eo amin'ny fonao ihany ny fanaratsy manaka ankehitriny zao. Noho izany dinio ny fiainanao sao isandreo olona efa azony devoly antanana tokoa ny fonao na ihany koa hoe sao mbola eo aminao ihany ny fanaratsy manaka ankehitriny na defa ianao pino kristianizao azy. Zao ny anambarako aminareo hoe tsy mahafinaritra mihitsy ny fiainana rehefa azony devoly antanana ny fo. Tsy mahafinaritra satria ny fonao mihitsy no ipetrahana ny fonao no baikony araky zay tiny ary araky namariko tery aloha fa devoly tsy mba mitarika na mitondra ny olona ho amin'ny zavatra tsara na ho amin'ny zavatra mahafinaritra fa ho amin'ny zavatra ratsy foana no ataony devoly. Indraindray hoe androany to zavatra tsara matonga na voasitona fa ny ao ambadika iny de zava-doza no entiny eo amin'ny fonao zay matonga amiteny hoe tsy mahafinaritra tompoko ny fiainana azony devoly antanana eo amin'ny fo ka de dinio ia. De so ihany koa tsy maintsy anana olana amin'ny karazany ny olona efa azony devoly antanana eo amin'ny fo ka ampitombo ny fahorinao zany. Anana olana amin'ny karazany ianao tsy maintsy fa tsy hoe angamba. Fatelo sarotra iaramonina ny olona efa azony devoly antanana eo amin'ny fony. Manana toetra hafa noho ny olona rehetra mihitsy izy. Olana zany riavana olana zany zay matonga amiteny hoe dinio sy fantaritsara ny mombanao sao lahy ka mbola isandreo olona eo an-tanany devoly anao ary ny fonao ihany koa mbola eo an-tanana. De so niteloko aminao aminareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny androandroany ity. Teo afaka ve ianao? Tianana fiainana vaovao ihany koa ve ianao? Ary tianao mba tsy voasakana intsony ny valimbavaka na ny fitahin'Andriamanitra arak'izay nampanaitanay ny Baiboly. Zao mantsy rehefa azony devoly antanana ny fon'ny olona dia ireo toetra ratsy reo fomba ratsy zay petraky ny devoly eo amin'ny fon'ny olona no ataony devoly fitaovana anakanana mba tsy andraisana valimbavaka, anakanana mba tonga ny fitahina tsy ho tonga eo amin'le olona na eo amin'le kristianina ary anakanananao tsy ho any an-danitra ihany koa. Mety tsy mino an'izany ianao fa rehefa tena madika ny voalaza Baiboly ao de zany no marina. Ahoana moa no aneken'Andriamanitra hiapitranao any an-danitra kanefa ny fonao, ny toetranao, ny fiainanao tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka fampianarana Kristy fa araka ny devoly satria le devoly nefa nazo toerana eo amin'ny fonao. Normal be tsy apitranao any an-danitra ny tompo. Ary zay no antony natokany Jesosy ny teny any Matteo 7:1 2:20 fa tsy zay rehetra manao amiko hoe tompotompo nitra fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay an-danitra. Ka sitrapony izy anao ataonao amin'izao fotoana izao. Ianao matsapa-tena hoe marary ny fonao, mankaly ianao, tsy mamela eloko ianao, tia malifaty ianao, nefa anao pino. Sitrapony izy zany no ataonao. Sitrapony devoly sa sitrapony Andriamanitra. Zay no natonga ny teny hoe teo afaka ve ianao, tia hanana fiainana vaovao ianao ary tsy tianao voasakany intsony ve ny valimbavaka, tsy tianao voasakany intsony ve ny fitahina ary tsy tianao voasakany intsony ve tianao hananantoka ve ianao ny ho any an-danitra ratsy zay. Zay zany ny fanontaniana petrako. Tsotra ny valiny.
miverena amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay ny tikena voalohany, miverena amin'Andriamanitra ianao. Raisy Jesosy ho tomponao, mpamonjy anao. Efa maty ho antsika zanak'olombelona, tombony azy fijaliana Jesosy. Efa nandatsaka ny rano Jesosy, efa nalevina Jesosy, efa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy, ary ambony zany efa nasandra ny tanakavan'Andriamanitra Jesosy. Zao ny teny nataon'ny Baiboly, tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varana tanany efitra no tsy maintsy anandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay resy latra ny aminy, zay mino azy sy zay mandray azy. Tingina voalohany zay. Fa ny fanampin'izay dia manapa-hevitra ianao niala amin'ireo zavatra ratsy nampanaovan'ny devolony fonao hatramin'izay. Mila mireconnaître ianao hoe tena tsy nety ny nataoko hoe, mba tena ratsy ny foko hoe, mba tena ratsy ny toe-poko hoe, tena tsy nety mihitsy reny fiampianako hatramin'izay reny, indrindra fa za efa pin'izao. De miala amin'izany ianao, manapa-hevitra hiala amin'izany, mibeba, manao fafifonana, lazao amin'Andriamanitra fa diso anao, nanoty anao, nanotsy fanao ianao, fa efa nampanantena amin'ny Baiboly. Fa raha miaiky ny fahotanao ianao, de matoky somarin'Andriamanitra ka amela ny eloko rehetra, anafaka anao amin'ny fahotana, hitondra fiainanao amin'ny fiainanao vaovao. Ary fanampin'izany, tsara aminao tompoko, tsara aminareo ny mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay. Tsy hoe ny fitoam-pivavahana zay ataonao ihany akory ny tsara indrindra tompoko, tsy izay le tiako ambara, aza mieritreritra zavatra fa tahaka izany ianao. Fa ny anto matokany manasa anao satria tia hanampy anao zahay, tia hanafaka anao zahay, ka de tongava. Ohatra zao, alady fa 20 volana zao alady zao, de isy vavaka spesial ho fanasitranana ny fo marary, ho fanafahana ny fon'ny olona zay voafatry ny faneratsy. Tamin'ny heriny zao de nahitanay olona maro be no afany Jesosy tamin'ny famatorany devoly ny fony. Raika amin'izany zao ty vehivavy tantarako ity, narary be hono ny fony io, misy manindrona, misy manantaina, ary mamaly hatrety amin'ny ilalohany ety 10 taona hono no nisin'izay rehetra zay teo aminy, 10 taona hono. Ataoko fa tsy petrapetra potsiny tamin'izao ngitry fa karakara tena fa saingy indrisy niala maina te nanginy fa de niaritra ny aretina teny, niaritra mafy teny, kanefa tamin'ny herin'ny lahy teo no lay vavaka spesial natao ho fanafana ny fo, ho fanasitrana ny fo, de anisan'ny sitrany izy. Eny zao olo hoe nisatra niongotra tao teo fony tao, de niala, de tonga de nitony ny fanantenana teo amin'ny lohany sy teo amin'ny fony. Ka anjaranao ndray zany ny hoafany Jesosy amin'izao alady fa 17 volana Aogositra na fa 17 volana ho taona 12 sy 20 izao. Tongava tompoko, io ny fandaharam-potoanantsika. Maraina amin'ny 7, fidirana voalohany, maraina amin'ny 9, fidirana faharoa, maraina amin'ny 12 ora sasany, fidirana fahatelo, ary ny atoandro amin'ny 2 ora sasany, fidirana faefatra. Mandritry ny alady ray manontolo dia spesial vavaka fanafana ny fo, fanasitranana ny fo. Inoko fa mbola isy olona be deabe hositranan'Andriamanitra amin'io izao alady zao, anisan'izany ianao. Fa koatran'izany afaka manatona anay ihany koa ianao, afaka manatona anay. Marobe zahay mpanompon'Andriamanitra atao fiangonana Refia Androdrakely no mandray olona de vavaka ho an'ny olona, ka de tongava ianareo fa ny tompo no iasa, ny tompo no iasa, ny tompo no anao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanareo. Ka zay zany ny afatra nentina ho antsika rehetra tamin'ity androandroany ity. Misy matoka fa nazava taminao ny fampianarana avy any an-danitra netiko teto ho anao, misy matoka fa nisokatra maso fanahinao ary tonga aminatinao ny etaeta no afaka. Ka na dia misy elanilana azy amintsika de azoko atao foana ny vavaka fanafana ny fonao, ho fanafana anao raha ohatra ka marary ny fonao, ka apetrao fonao tompoko ny tanana, na mandoly mihitsy anao fa ivavakatsika tompoko. Ry Andriamanitra Ray Malalo, tompo zao rehetra zao ianao. Andriamanitra tsy to, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, zay fa nomenao anay, ho vaolana ho anay amin'ny afon-javatra rehetra. Izy vaolana ho anay mba tonga anay ho sitrana fo marary,
izy vaolana ho anay mba tokanay ho afaka amin'ny famatora sy ny fanagadrany devoly ary am'ty androandroany ity de aseho tompo fa zao ny fotoananao amonjenao ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandidy ny fanay ratsy mpamatotra fony olona am'izao andro zao miala mianaran'i Jesosy esorina mianaran'i Jesosy ny herin'ny demony sy ny herin'ny aretina rehetra miala mianaran'i Jesosy ary sitranoko ny fomarary sitra ny dokotera sitra ny fanafody afapole olona fandroany sitran'izy no Jesosy ny anarana sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny fomarary esorina ny fon'ny olona ny fanantenana rehetra manaova fagagany anao Andriamanitra ary ny olona hafa ihany koa netin'ity devoly mpamatra ny fo ity androany foanako amin'ny anaran'i Jesosy misaotra re Tompoandriamanitra tsara indrindra omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zay zany ny afatra netina ho antsika androany ka ny teniko farany de zao afaka ny iova fo ianao afaka ny iova fo iova amin'ny lafin-javatra rehetra ka dia tongava tompoka araka fanasana io na tongava miona aminay ihany koa. Zay zany tompoka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ny tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndrakely